Ny fandraisan'ny ministra anisan'ny pirasy rakontondrainy be iny dia nitafafohy tamin'ny mpanao gazety izy ary maromaro niteboka nyresahany tamin'izany eo ny fandraisantsika ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranjatsipika nety be eo ihany koa ny fanatanterahana ny fanatasana ny politika pirenena ho an'ny fanatanjahantena andeha ary eo enitsika ny fanazavan'ny ministra makasika ireo rehetra ireo. Fandratsara marina amintsika dia talohan'ilay fitsidiana izay fijerevana akaika ireo fahafahantsika mandray na tsia an'ity championnat du monde ho an'ny pétanque tia dia fa tamin'ny volana desambra tamin'ny fahatelo volana desambra 2021 ny gouvernemanta malagasy dia efa nanapa-kevitra mba handray an'io lalao fifaninana raisam-pirenena fiadina tompon-daka eran-tany amin'ity lalao pétanque tia eto Madagasikara. Ka manoloana an'izay indrindra dia tiako milaza amintsika fa von'ny Madagasikara ary mariko aza fa tena ampidirina ho anisan'ireo activité amarza ny francophonie izy ity satria ny fotodrafitrasa izay andraisana an'ireo mpivahiny mpandray anjara francophonie no ampiasaina andraisantsika n'ireo vahiny amin'ity fiadina tompon-daka eran-tany ho an'ny pétanque atao eto Madagasikara ty. Mandalo fahasairanana ny amin'ny ankapobeny ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Ka antony iray izay mety ihany tokoa tsy nahafahana nanampy an'ireo fédération rehetra mariko anefa fa misy dia misy tokoa ny ataontsika hoe fanomezana tombon-dany ho an'ireo zay fédération manana ilay programme an'asa aterina meloha ty aminay ty ministère ary amin'ny alalan'ireny no ahafahanay manao ny budgétisation amin'ny alalan'ny transfert izay olefany amin'izareo ka mazava ho azy zay fédération tsy mahatonga an'izay aty amin'ny fempotoana zay tokony ilana azy dia lasa somary lasa kilabao nefa tsy nanao an'izany zay fa dia no izahanay no tsinjaraina arak'izay nisy teo am-pelantanana zany ny fanampianareo fédération. Ny politique nationale de la jeunesse moa zany dia no heverina hoe fandraika ihany amin'ny PNS izy io satria raha tsaroantsika tsara tamin'ny fandalovana Andriamatoa Ban Ki-moon teto Madagasikara dia nilaza mpabemaso izy ny fankatoavana sy ny fankasitrahany an'io politique nationale de la jeunesse izay nankatoavana teto Madagasikara efa nanantsika tamin'ny 2004 azafady fa navaozina araka ny hetahetan'ireo tanora izay nandray anjara tamin'ny atelier totsaina teny Andorano fotsy tamin'ny 2014 ka nampifanarahana amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany no vaozina izy io natsaraina ary amin'izao fotoana izao tsika dia efa eo amin'ny famolavolana indray ireo paikady rehetra hoe tena manatanteraka an'io politique nationale de la jeunesse io totsaina tany Antsirabe tamin'ny herinandro teo zany ny famolavolana an'izay ary vita tanteraka ilay izy iroso amin'ny atao hoe validation nationale tokoa tsika araka voalazana teo amin'ny faraparan'ny volana septambra aty ka dia fandrinan-dalana amin'izay marina fa tafiditra somatsara ao anatiny ihany koa misy serra fanatanjahantena ao anatin'ny PNJ ity izay anefa tsy misakana ny rosoana lalindalina kokoa ho an'ny politique nationale des sports izay efa eo daholo amin'izao fotoana izao ireo firenena ataontsika hoe mamola vola sy ireo azafady tsy ny firenena fa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny voakasika amin'ity mamola volana an'ity PNS ty.